Resaka mikasika ny arena kibon'ny tany kosa isika sy ao anatin'ny tontolon'ny fandraharana ihany ho tanterahana ny faha-20 ka hatramin'ny 20 ny volana Jona izao ary ny salon des mines, des hydrocarbures et des équipements izay karakarain'ny Media Consulting androany ary no nampahafantarina teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert Antaninarenina ny momba ity hetsika ity. Sehatra raha toe-karena matanjaka izay ahafahana mitondra amin'ny fampandrosoana aingana raha toka voafehy tsara ny sehatry ny arena kibon'ny tany sy ny solika. Antony iray nahatonga ny Media Consulting ikarakara ny hetsika iraisam-pirenena antsoina hoe Salon des mines, des hydrocarbures et des équipements eny amin'ny CCI Vato ny faha 20 hatramin'ny faha 20 ny volana Jona 2024. Ty salon atao amin'ny 19 fevrier ty dia initiative privé anatolo zany mitraikefa ny Media Consulting ny mety manatanteraka no salon io ka rehefa manao salon tsika dia izy io tsy maintsy eo ambany fiadidiny filohan'ny république ary toy eo ambany fiadidiny ny ministère misahana ny ressources stratégiques mialatsiny amin'ny teny vazaha fa mbola tsiko mamatika azy zao tsika efa miditra ao anatin'ny république faefatra ao anatin'ny république faefatra io no ahafahana mampitombo ahafahana mitrangaka tsara ary ahafahana mampiroborobo amin'ny firenena tena kaliketran'ny fianana moa zany dia reny développement ka développement tsy PDB tsy aka misy azy fa anisan'ny ngeda be indrindra zay tsy tokony ataontsika maivana mihitsy ny fitrangana ny arena kibon'ny tany sy ny pétrole ny hydrocarbure ka Media Consulting zany dia mirotsaka ho karazana facilitateur anatin'izy ampiona ny compagnie rehetrrehetra mitrangaka ny pétrole sy ny arena kibon'ny tany eto Madagasikara ary tonga ihany koa ny fitondram-panjakana hanamaivana zay fahafahan'ireo compagnie roa miasa eto Madagasikara. Ankoatra ny fampiratiana dia isy ny atrikasa, ny lobarandasy sy ny adievitra samihafa, ny projection, ny fampionana antsoina hoe B2B raha tsy laza afatireo. Isy ny andro atokana ho an'ireo matianina, misy ny natokana ho an'ny mpianatra ary misy natokana ho an'ny daolobe. Na dia efa nisy aza ny hetsika ara-toe-karena maro izay nokarakarain'ny Media Consulting dia andiany voalohany ity Salon des mines, des hydrocarbures et des équipements ity. Efa nisy ihany koa ny hetsika tsy mifanalavitra amin'ity hetsika ity nokarakarain'ny ministera na ny sampandraraha hafa teo aloha ary ireo zavatra tsara tao anatin'ireo no alaintahaka raha ny voalaza. Maro ireo mpandraraha avy any ivelany no ho tonga ety atoerana raha tsy laza afa-tsy ny Sri Lankais, ny Thalandais eo amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany. Nararotiny Media Consulting ihany koa ity fotoana ity mba isorana ireo vahoaka maro izay namaly ny antso tamin'ny fampisehoana Afro Zumba Kawitry ny 20 aprily alatsinain'ny Pâques teny amin'ny Coliseum Atsonjombe.